Be da be tamintsika no liana tamin'ilay resaka EB3 dia nandefa mesazy tamiko. Tena tsy araka ilay MP fa nanao an'ity vidéo ity, nisafidy nanao an'ity vidéo ity mihitsiny aho zany hanazavazavana amin'ny atsipiriany kely ny atao hoe EB3 dia hampiasa an'ilay compagnie izay mikarakara ny dossier anay mihitsiny androany entina hanazavana amintsika hoe ahoana marina ny fandehan'io EB3 io. Dia hanazavazava hoe fa manino io compagnie io no nosafidianay zany dia be da be no miteny hoe fa maninona no ity compagnie ity nosafidianareo nefany ity anankiray ity mora tsy atokisana ve sy ny sisa sy ny sisa. Dia ho hazavaiko izay rehefa avy eo. Dia ho hazavaiko ihany koa ilay resaka hoe ohatrany ahoana ny fomba iamboasen'zareo sy ny sisa sy ny sisa. Fa dia araho hatramin'ny farany ity vidéo ity raha liana amin'izay ianao dia ao anatin'ity vidéo ity no mamaly an'ireo fanontaniana rehetrarehetra ireo. Ndao ary. This video is for informational and educational purposes only. I am not an immigration attorney or a government official. The views shared here are based on publicly available news and personal interpretation. For legal advice or visa-related concerns, please contact a qualified immigration lawyer or the official U.S. Immigration Services. Misy an'ireto compagnie anankiroa reto ity le ray le teneninareo hoe mora kokoa no ity BDV Solution ity zany. Ity zany no nisafidianay satria nahoana ho hazavaiko dieny izao hoe fa manino io no nisafidianay. Rehefa nanao ny analizy dia BDV Solution no manome an'ilay tianay ho atao zany. Moa koa ataony satria samy manana kaonty amin'ireo anankiroa ireo izay tiako tsindriana koa hoe rehefa manokatra kaonty amin'ireo compagnie roa ireo nareo dia tsy mandoha vola. Ny fotoana andoavanao vola dia rehefa manao signer contrat ray amin'izareo zany ianao. Amin'izay fotoana izay zany vao mandoha vola. Izany hoe rehefa manokatra kaonty amin'ireo nareo dia mahita an'ireo karazana asa offre be da be ao amin'izareo ao. Ilay karazana asa amin'ny resaka ohatrany hoe neny BDV Solution zao misy karazana asa ohatrany hoe mamily, mitondra camion sy ny sisa, resaka any amin'ireny hôtellerie tsy le hospitalité le malaza be fa ohatrany hoe miasa any amina restaurant manao serveur, manao customer services sy ohatran'izany, na miasa any amin'ireny factory ireny, izany hoe resaka asa ilana vatana zany le izy ohatran'izay. Dia betsaka ny nanontany hoe fa maninona le BDV Solution no nisafidianay. Nisafidianay le izy satria io no mety aminay zany. Le anankiray le lazainareo fa moramora kokoa no ity dia ry zareo zany rehefa mitovy ihany moa zany process arahan'zareo fa ny indro kely fotsiny rehefa misy complication dia mbola tsy maintsy manampy vola kely indray ianao satria rehefa misy complication dia tsy maintsy mandoha fee, mandoha filing process sy ny sisa raha ohatra hoe mila refilevana le zavatra dia tsy nety taminay zany izay. Fa aleonay tonga dia hoe mandoha vola dia miandry zavatra vita hatramin'ny farany fotsiny zany izay manome ny dossier, manome ny taratasy sy ny sisa. Izay zany nampahatonga anay nisafidy an'ilay BDV Solution. Dia inona amin'izay ary le EB3 zany. Dia fa dia le BDV Solution sy ity EB3.org ity ve no misponsor. Tsy zareo no sponsor fa raha mandeha tsika ao amin'ny site web an'ilay BDV Solution dia manazava tsara izy hoe mampifandray aminao izy izay amin'ireo olona efa privated zany moa zany hoe efa nandalo izy ity masitsivana be da be ireo orinasa ireo vao eligible ho sponsor olona anankiray amin'ity kategoriana EB3 ity. Mbola averiko foana fa ilay EB3 tenenitsika ito dia ilay any amin'ilay kategoriana hoe unskilled job. Dia
teneniny ato hoe manao préparation step by step ry zareo sy ny sisa fa ahoana marina ary ny tena fandehana. Manokatra account ianao mijery an'ity hoe create an account ity ianao rehefa vitanao izy io dia tonga any amin'ilay misy fanontaniana apetrany maromaro ohatrany hoe aiza ianao amin'izao fotoana izao efa aty États-Unis sy ny sisa. Raha efa aty États-Unis dia inona ny visanao dia zareo zany midéterminer hoe éligible amin'ilay izy ianao ve sa tsy éligible, fa ny ankamaroan'ny olona dia tokony ho éligible. Rehefa avy manokatra compte ianao dia za moa zany raha miklika an'ity hoe manokatra compte dia tonga dia makao amin'ny compte-ko ilay izy. Izay mivady samy manana compte fa hanazavazavaiko aminareo hoe ohatry ny ahoana ilay izy. Tiako hazavaina kely efa maninona aloha no tsy izany nanao anazy satria mila atao stratégie ao an-tsaina ilay izy satria rehefa ohatra ka mahazo an'ilay green card ianao na ohatra ka hoe tonga aloha ilay fahazoan-dalana miasa zany na ilay work permit dia ilay olona ilay main applicant tsy maintsy miasa amin'ilay company sponsoriser anao. Dia ohatranahy moa zany izay mivady samy mianatra ny aty fa ny mivadiko natao en ligne ny asa ny fianarany dia somary mandeha tsy moramora eny dia izay moa zany ny anay ny stratégie anay hoe aleo aloha zany hoe miresah zany raha ohatra zany hoe mpivady nareo moa zany raha ohatra ka fianakaviana dia mety izay, fa raha ohatra hoe individuel raha ohatra hoe ianao irery dia tsy mety izay stratégie kely izay fa miresaka tsara izay hoe ahoana ny fomba ahafahantsika amin'ny réaliser an'ity zany dia ohatr'izay ny anay. Fa satria tiako hazavaina kely amintsika izay stratégie izay hoe raha azo ilay green card mantsy dia mahazo automatika dia afaka miasa amina asa tsaratsara kokoa zany satria ny diplômako amin'ny izaho international student anahy fotsiny no tsy dia ahitana asa tsaratsara kokoa ilay izy, fa raha ohatra ka manana an'izay permanent residency dia tena misokatra be amin'izay zany ny varavarana rehetrarehetra. Dia rehefa mahavoacréer compte ianao dia approven'zareo hoe éligible ianao dia mahita ny ohatrohatran'izao ianao eto zany miteny hoe mitady eto amin'izay zany le aleo aloha zany tsika hiverina any amin'ilay resaka asa makany amin'ity hoe job offering ity ianao dia ny zavatra hitanao voalohany ao dia ireo karazana asa. Mizaha manao amin'ity vidéo ity moa zany dia vitsy ny asa ato fa misy fotoana izy io lany be da be ilay asa dia eo amin'izay no tiako hazavaina amin'ilay resaka hoe embauche. Tsy misy resaka embauche ilay izy tsisy resaka manao entretien sy ny sisa fa nefa afaka manao rendez-vous amin'zareo ianao miresadresaka amin'zareo hoe inona avy ny avenue mety amiko sy ny sisa. Eto izao dia teneniny hoe crew member any South Georgia any ilay izy dia efa teneniny mihitsy hoe ny $10.25 isan'ora zany ataonao any amin'ity raha ohatra zany tianao io asa io. Mbola avereniko foana misy karazana asa be da be eo zany hoe rehefa approven'zareo zany le création na compte-nao sy hoe éligible ianao déterminen'zareo hoe éligible. Ny ankabetsahan'ny olona éligible foana, averimbereniko foana izay hoe izy ity dia asa ho an'ny asa tsy takiana diplôma sy ny sisa. Dia miklike fotsiny ianao hoe tiako zany ty asa ity, andao hoe tiako zany ty asa ity dia klikeko fotsiny iny dia manindry an'ity hoe apply reserve spot ity dia raha izy zao afaka jerentsika hoe miasa amin'ny McDonald's zany. McDonald's zao franchise dia olona iray ary dia afaka izy efa miteny izy hoe misy 25 hozy izy ny position amin'ito asa ito. Zany hoe manao embauche en masse zany ry zareo dia efa teneninao daholo ny zavatra rehetrarehetra ilaina dia 40 heures par semaine zany no ataonao amin'ity asa ity dia ohatrohatran'izay. Dia izay mombamomba an'ilay asa dia rehefa voaklikenao iny dia ianao hiverenantsika ny summary no manazavazava ny étape manaraka. Voaklikenao iny dia miselecte an'ilay payment plan ianao. Ohatrohatry ny ahoana ilay payment plan
Andraso anie andraso vato ny tokony misy. Raha mandeha tsika resource andraso anie jerentsika hoe pricing eto amin'le pricing an'zareo reto avy ny plan an'zareo zany. Raha ohatra ianao manao an'le standard plan zany plan standard de mandoa $6,000 ianao ty le portion resako tamintsika tany aloha tany, de aveo mandoa an'ty $5,000 ty de aveo mandoa an'ty. Fa raha ohatra indray ianao ka manao an'le aloha isam-bolana, zany hoe rehefa avy misafidy an'le asa ho ataonao ianao de manasony contrat, zany hoe eto amin'ty hoe choose and apply for unskilled job position ty, rehefa andraso hiverina any amin'le hoe job offering mihitsy tsika am'izay mazava kokoa le izy, am'izay koa mba mahavaly ny fanontaniany rehetrarehetra. Rehefa avy miklika an'ty hoe apply and reserve spot ty de misy an'ty mipasy amin'ty hoe select payment plan am'izay, de ny zavatra hitanao ao azontsika miditra ato hoe de raha am'reto no hitanao miteny hoe hanao plan standard ve ianao sa andoa an'le isam-bolana. Ny atao ao an-tsaina zany hoe 33 mois zany ny andoavanao anio paiement isam-bolana io de $445 isam-bolana no alohanao. Zany hoe mandoa an'ty $4,500 ty zany ianao aloha zany ohatran'ny hoe premier paiement anao de après an'izay mandoa ny tsirairay, de ohatrohatran'izay le izy. De rehefa vita zay de miandry lao am'izay nge ho any amin'ny manaraka asehoko anareo am'izay le compteko teo zany tsy nanao an'le izy zay fa tamin'ny alalan'ny vadiko nanaovanay anazy. De am'izao fotoana izao zany zay raha tena tenenina aminareo marina efa miandry an'lay green card izahay, satria efa tamin'ny 2022 tany zay no nanomboka an'le izy fa miandry an'ny priority date-nay ho disponible zany. Zany hoe izay priority date zay mbola ho hazavaiko any aorindrina any satria misy resaka teknika be. Efa miandry fotsiny zany zay sisa am'izao tsy hay na hoe raha ny estimation an'ny le avocat-nay aloha zany am'izao fotoana izao de any ho any amin'ny janvier 2027 any tokony mahazo farafaratsiny an'lay taratasy fahazoan-dalana. De fa maninona zany no teny hoe tamin'ny 2022 no nanomboka an'le process, satria tany zay no nisafidy an'ilay orinasa sponsoriser anay fa miandry misy zavatra be da be andrasana zany fanangonana dossier de zay vao tena manasony an'ilay contrat. De rehefa vita ny fanasoniavana contrat sy ny sisa de manao an'ny filing rehetrarehetra ny ry zareo zany de manao an'ny atao hoe labor of certification de makany amin'ny département tamisahana ny asa, ohatrany any amintsika ohatrany hoe FOP zany le izy. De raha mijery tsika de efa teneny tsara mihitsy ny anay hoe efa any amin'ny immigration zany zao ny dossier anay rehetrarehetra fa miandry sisany ny disponibilité an'ilay green card. De ny zavatra farany tena ilaina fahelevana dia ity atao hoe I-140 ty de efa approuvé le izy voaingana teo vao tamin'ny 18 avril teo le izy ny approuvé. De ny zavatra manaraka indrasanay zany de reto, zany hoe efa manakaiky zany zay fotoana izay. De nenay zany zao am'izao fotoana izao miandry an'izay fotsiny zany sisa zay misy zavatra anankiroa fahelevana de tsy afaka mifaila an'izay zay satria mbola tsy torinay. De arak'le niteneniko teo moa zany hoe ito BDV solution ito zany no manome an'izay olona miara-miasa am'zareo tsy ry zareo le mi-sponsor fa manome avocat, manome an'izao rehetrarehetra zao efa inclus daholo am'le volana alohanao iny zany rehetrarehetra zany tsy mila mandoha vola. Zay zany nenay no tena tianay nety taminay satria juste mandoha vola fotsiny zay de manome ny dossier ilain'zareo. De mbola vereniko foana hoe ilaina fotoana be izy ty
dia ilaina vola ihany koa, izany hoe raha ohatra ka le vola no sakana dia mila mitady fika hafa. Le fotoana koa raha ohatra ny sakana dia mitady, indrindra ho antsika izay efa aty États-Unis, dia tiako tsindriana kely hoe tsy sarotra manao an'ity anankiray ity izany, satria mora kely ilay izy. Ny anay izao ny etapinay rehetrarehetra tsy nisy nikatso izany mihitsiny hatramin'izao fotoana izao izany. Ny amin'izao fotsiny indro kely hoe mila miandry fotoana be ianao izany, dia mety any amin'ny arakaraka ny fahaingan'ny gouvernement izany izao no mety approver-ny step farany. Efa step farany izany izay izao, efa etapy farany. Dia engany ka namaly ny fanontaniantsika rehetrarehetra ny video androany, dia engany konkoa ka afaka hanao an'ity ny ankamaroantsika mieritreritra ny hifindra monina aty États-Unis. Hovitingo kely le izy hoe le BDV Solution sy le EB3.work ireo tsy ireo ilay compagnie misponsor anao amin'ity visa ity, fa ireo izany karazana médiateur, dia ry zareo no mifornira ny zavatra rehetrarehetra, resaka ohatra ny hoe avocat, manao an'ny valinanao rehetrarehetra sy ny sisa sy ny sisa, dia tsy mila mitady compagnie koa ianao, dia tsy mila manao entretien ianao, fa juste hoe miklika ianao hoe ity no metimety amiko, any amin'ity state ity no metimety amiko sy ny sisa sy ny sisa. Dia zavatra roa foana ny angatahako eto amin'ity page ity. Zavatra mahasoa ny fiarahamonina malagasy no zarainy eto, dia raha ohatra ka mahaliana anao le izy, raha ohatra ka hitanao hoe manampy ny namana sy ny fianakaviana, dia aza adino ny mizara aminazy. Enoiko hoe nandeha en détail kokoa androany izany, nampiasa ny cas-nay manokana mba ahafahantsika hoe mijery hoe tena azo atao ve sa tsy azo atao, dia mba hanehoana antsika hoe tena manao an'ity application ity izay amin'izao fotoana izao, sy hitenenana amintsika hoe izaho moa izany aza manokana tsy dia tia mizara zavatra ho an'olona raha tsy efa niainako ilay izy. Dia izay ny video antsika androany, fa dia amin'ny manaraka ary aza adino ny mizara sy manaraka ny pejy.